ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Gavako falmerabantsika tratrety alarobia fatelo amby roapolo ny volana martsay ity. Ny mofinaina voalahatra ao ny apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Aminaran'i Jesosy. Ary nahare feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehana idino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito ny feno ny fahateseran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny taonjo viny tamin'ny tany dia nisy vairatsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny biby dia sy ny ankohoka teo anatrehany sariny. Ary ny faharoa nampidina ny tahony viny tamin'ny ranomasina dia nody raha tahaka ny ranony olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-maina rehetra tao aminy. Ary ny fahatelo nampidina ny taonjo viny tamin'ny ony sy ny loharano dia nody raha ireny. Ary nahare ny anjelin'ny rano nanao hoe marina ianao ilay ankehitriny sy taloha dia ny ray masina satria efa ny tsara toy izany ianao. Fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminanana latsany ka dia raha kosa no nomenao sotroiny ary tandrifiny ho azy izany. Ary reko ny alitarana nanao hoe eny Tompo Andriamanitra Totoa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny apokalipsy havako dia boky miafina hotsika teo na fanehoana ny zava-miafina aza. Satria ny dikany teny hoe apokalipso, apokalipsy dia avy amin'ny teny hoe apokalipto zay manaisotra na manala voaly. Dia ny teny hoe apokalipsy zany dia raha ny tena marina mampahery satria maneho ny miafina sy mampiharihary ny zavatra miafina. Saingy ilay vanim-potoana nanoratana azy fotsiny dia tao anatin'ny fanenjena ny vahana kristianina dia somary tao anatin'ny fanenjena zany dia somary mafimafy ny nalovan'ny kristianina dia nafenina ny boky ny apokalipsy. Tsy nafenina amin'ny lafiny hoe tsy hita akory satria fantatra fa morona taratasy be ny taloha misoratra masina dia sarotra ao afenina, tsy anatina harona lehibe na vazitany lehibe no nafenina azy sarotra be dia hita foana. Fa ilay teny tao anatiny no fenona na sary teny isan-karazany mba entina hanafenana ny heviny. Misy teny fanalahidy, misy mot-clé zany izay ho an'izay mamaky any dia tsy tena mahazo saratsaina tsara hoe soratra masina ity azay mahavitsy ny anarana hoe Jesosy ao amin'ny boky ny apokalipsy. Ny antony dia satria fanenjena vahana kristianina, tao anatin'ny fanenjena vahana kristianina soratana ny boky dia somary natao vitsy arak'izany ny teny hoe Jesosy mba ahafahana manafina lay votoatiny. Fa ny andininy voaloha ka hatramin'ny fahafito amin'izany mofina azany apokalipsy izany no zara mofina antsika toko fahaenina ambin'ny folo. Ny andininy fahafito no entina mampahely antsika reha avako malala. Tapany faharoa andininy fahafito. Eny Tompo Andriamanitra Totoa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Marina sy mahitsy ny fitsaranao. Tsy dia eo amin'io andino ihany tsika reha avako no mandrehany zany teny ny apokalipsy zany, fa hatrany amin'ny toko vitsivitsy hatrany aloha dia efa maheno izany teny zany hoe marina sy mahitsy ny lalanao. Hitantsika hatramin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo io. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra Totoa, mahitsy sy marina ny lalanao. Tsy eo ihany fa apokalipsy koa hitantsika toko fahaefana ambin'ny folo mbola misy ahitana an'io raha teo koa aza. Nahoana ny bokin'ny apokalipsy no miteny hoe marina sy mahitsy ny fitsaranao, marina sy mahitsy ny fitondran'Andriamanitra. Raha toa ka mamaky ilay toko fahaenina ambin'ny folo sika dia maneho ny fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra tezitra mpanota, Andriamanitra tezitra mpanao ratsy, Andriamanitra tsy mahazaka ny faharatsian'ny tansy izay eo aminy dia mitsara
ny tany andriamanitra dia hoy ny filazany jaona azy amin'ilay fahitana manao hoe marina sy mahitsy ny fitsaran'andriamanitra. Ny teny hoe marina ry avako malala zay asehoan'ny apokalipsy eto, matetika fampiasan'ny teny grika ilazana le marina de hoe aletheia. Ny hoe aletheia dia voambolana tena fanalahidy amin'ny filozofia grika, ary fampiasan'ireo mpampianatra mpisaina tamin'ny andron'ny grika. Nalainy soatra masina io teny hoe aletheia io, nalaindry jaona nalainy soatra masina zany jaona indrindrindrindra no zany dia tsy hoe kisendrasendra kory nakan'le teny, tsy no hazavainy tamin'ny hevitra filozofika loatra fa na izany aza dia misy heviny tsy very mihitsy amin'ny teny hoe aletheia. Raha miteny hoe marina de hotsika hoe aletheia no ny aviny, fa tsy lay marina mifanohitra amin'ny diso loatra, tsy zay ny dikany teny hoe raha miteny Jesosy mana hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary raha miteny ny apokalipsy eto hoe mahitsy sy marina ny lalanao na hoe marina ny lalanao de tsy hoe marina mifanohitra amin'ny diso loatra, tsy zay mihitsy ny teny hoe aletheia. Ny aletheia tsy hoe marina mifanohitra amin'ny diso. Zao mantsy ny fakan'ny teny hoe aletheia dia letheia ny fakan'le teny, zany hoe lay letheia na lethe dia lethe dia andriamambavy anankiray tamin'ny grika, andriamanitry ny fanadinoana. Zany hoe andriamanitry ny fanadinoana, andriamanitra tsy tsara zany. Matoa ny olona fiheveran'ny olona azy tamin'ny andron'ny grika manadino dia vokatry ny asan'ny lethe. Ny asan'ny lethe zany dia manao zay anadinoana. Dia ahoana no atao mba tsy anadinoana? Mba tsy anadinoana dia mba androahana ny lethe zany dia amin'ny alalan'ny fanazavana, amin'ny alalan'ny fanazavana, amin'ny alalan'ny resaka, amin'ny alalan'ny fanazavana misimisy kokoa. Zay natonga ny teny hoe aletheia. Dia no zany dia ny mifanohitra amin'ny hoe aletheia dia miafina na adino na koa maizimaizina. Ary rehefa manohitra mandroaka ny fanadinoana ianao dia asiana jiro, asiana labozia, asiana hazavana zany. Ny hazavana no mandroaka ny aiziny fanadinoana. Raha ohatra zany ka jerena de mifanohitra amin'ny teny hoe aletheia na ny marina dia ny hoe maizina, ny aizina na ny takona na ny afenina na ny hoe adino tsy tsaroana. Zay mahatonga ny hoe la miteny eto hoe marina ny fitondranao Andriamanitra dia zavatra tsy nafeniny zany, zavatra mazava, zavatra tsy akifonofono, tsy hoe diso, fa milaza hoe marina ny fitsaranao Andriamanitra de zao miariary mihitsy ny fomba fitsaranao ary mazava ny fomba fitsaranao. Hita miseho tsisy tsy kombakomba, tsisy zavatra kimaizimaizina ary tsy takona fa asehonao zany fitsaranao zany. Mifanohitra am'izay mety ho fitsarana mety ho mahazatra ny olona any atakotakona na ko kitranotrano na tsy kombakomba na maizimaizina na tahaka zany. Dia eto zany ny bokin'ny apokalipsy manazava manao hoe rehefa nahita ilay fahatezeran'Andriamanitra de miteny izy manao hoe marina io, marina ny fitsaranao Andriamanitra. Ny hoe marina zany de zao efa asehonao mihitsy rehefa mitsara ianao ary tsy mba afeninao ny fitsaranao. Satria nahoana? Satria efa nahariarin'Andriamanitra ny lalànany, efa nahariarin'Andriamanitra ny sitrapony, efa nasehony mazava ny sitrapony, de fitsarana marina zany zany hoe fitsarana tena izy, tsy fitsarana tanila, tsy fitsarana miafinafina, dia toetra ny fitsaran'Andriamanitra zay. Fa lay teny kosa nefa hoe faharoa zay teneniny hoe mahitsy rariny dikaiosune dia milaza zavatra marindranoray, milaza zavatra ataotsika hoe aradrariny tandrify ilay toe-javatra. Io no mahalaza kokoa lay ataotsika hoe rariny amin'ny teny malagasy, lay tsy hoe mahitsy amin'ny mety ho fomba fijery
ara-dalàna loatra fa le hoe rariny lay tsy mamono lay mety lay tandrify lay tsisy fiangarana lay mitsinjo ny mahaolona lay mitsinjo ataontsika hoe ny fifandraisana dia eto zany a dia misy toetra ny fitsaran'andriamanitra aseho my boky ny apokalipsy alesaretsaina hoe ao anatin'ny fahatezerana andriamanitra kapoka ny zavaboary no ny fialany tamin'ny fialan'ny olombelona tamin'andriamanitra de hoy ny boky ny apokalipsy hoe nandre feo tao amin'ny altara de manao hoe marina sady mahitsy ny fitsaranao andriamanitra raha zao zany ka zay zany avako malala de zavatra telo no azo avoaka am'zany hoe fitsaran'andriamanitra miariary zany mazava tsy misy akinafina ary kanefa koa sahaza sy tandrify lay toe-javatra zavatra telo voalohany de zao ny fitsaran'andriamanitra raha aradrariny zay araka ny tokony ho izy tsy miafina fahasehoany dia miatraika amin'ny ireo tsy mino ny mpanompon'andriamanitra zay mino dia rehefa no amarinina tao am' jesoa zay no mahatonga lay andininy faharoa manao hoe ny voalohany a de nampidina ny taondiviny tamin'ny tany de nisy vai ratsy sady mampahory ny olona dia reo olona zay ny ankohoka teo anatrian'ny sarin'lay bibidia ka mitondra ny mariky lay bibidia zany hoe tsy afa-tsy akory fa lay zanaky zao tontolo zao lay fitsaran'andriamanitra zany lay fitsarana mariny io le fitsarana izay mazavy io lay fitsarana zay ataontsika hoe mivandravandra tsy afenina ary tsy mitanila dia tsy miatraika loatra na tsy miatraika amin'ny mpanompon'andriamanitra am'ireo olona efa novidiny ny tompo tamin'ny rany fa mizanaka zao tontolo zao io miatraika ary io mahatoka ny tenin'ny jaona manao hoe zay tsy mino de efa voatsara sahady fa izay rehetra mino kosa de efa no amarininy ny tompo ary ambaran'ny paoly am'romanina toko favalo efa no amarinina efa no amasinina zany hoe ny fitsaran'andriamanitra zany am boky ny apokalipsy dia tsy zavatra mampatahotra ny mino akory rehefa maky ny boky ny apokalipsy isika fiangonana indray dia matahotra sy mirooro mahita lay sary sy lay sary isan-karazany asehony hoe andriamanitra tezitra lovia fen'ny fahatezeran'andriamanitra mahita zava-malaina maro isan-karazany dia tsy mahazo an'le boky ny apokalipsy nefa ny boky ny apokalipsy de boky mamelona fanantenana boky nosoratana ho an'ny olona zay miaritra fanenjehana no zany de boky mampahery azy raha ohatra ka mahita zavatsarotra ianao zany am'izao andro ankehitriny zao zavatra mampiorooro raha latsaka aretin-doza isan-karazany de zao tsarovy fa fitsaran'andriamanitra zay tsy miatraika amin'ny mpanompon'andriamanitra ireny dika zany de zao tsy tokony atahotra ny fitsaran'andriamanitra isika satria tsika efa no amarinina miandry ny fitsaran'andriamanitra amin'ny fanantenana azy tsika zay mahatonga atsika mivavaka amina hoe ho tonga ny eny fanjakanao satria tsika iaran'ny tsirary ny iaran'ny tsindra azo lenany zao tontolo zao iaran'ny etraketraka zao tontolo zao de miandry ny fitsaran'andriamanitra izay iariary zay le aleteia izay iariary iseho ho hitan'izao rehetra zao no zany de mitondra fanantenana ao atsika io afako malala indraindray rehefa manazava ny toy ny boky ny apokalipsy itony ny olona de mandrakariva tsy ilay fitiavan'andriamanitra no miseho fa ilay fahatezeran'andriamanitra ndraindray no hitan'ny olona na ko ilay aromotan'lay bibidina ndray no toriana fa tsy ilay fandraisen'andriamanitra ao am' jesosy kristy tompo betsaka ny mitorony teniny amin'ny boky ny apokalipsy fa rehefa avy mihaino lay eviteny ianao de lasa matahotra indray rehefa avy mihaino lay toriteny ianao de lasa matahotra indray ny boky ny apokalipsy rehefa ko malala tsy boky fampitahorana mihitsy fa boky fampaherezana ny boky ny apokalipsy tsy boky mampiorooro fa boky mampitraka ny olona hijery ny fiaina mandrak'izay ao amin'andriamanitra ary izay mahatonga ny ty miteny hoe marina nge ny fitsaranao andriamanitra hoe eo zany faharavana isan-karazany zany eo zany mety ho fahatezerana ao andriamanitra zany fa fahatezerana rariny zany satria tsy maka amin'ny mpanompon'andriamanitra zany tsy miantefa amin'ny mpanompon'andriamanitra tsy miantefa am'izay mino tsy miantefa am'ireo zay tsy miankohoka
tamin'ny saryny biby ty zany fa miatefa kosa amin'ireo ratsy fanahy tsy nino ny famelan-kely koa tsy nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy no zany le avako malala hoe ny teniny altara mamboky ny apokalipsy hoe tompony fahefana ianao marina sy mahitsy ny fitsaranao satria mamonjy sy manamarina ireo zay tianao ianao le avako malala mampahery anao ara fa na eo azy am'izao andro zao zay azo lazainao fitsaran'andriamanitra ny krizy isan-karazany le zao ny mpanompon'andriamanitra arovan'andriamanitra satria marin'andriamanitra mahatoky andriamanitra efa nyteny manao hoe momba nareo mandrakariva ambara-pahatogany fahatapirany zao tontolo zao de marina ny fitsaran'andriamanitra le avako malala de mahazo matoky ianao zany fa miaro anao manamarina anao andriamanitra tahaky ny nandalovan'ny anjelyny fahafatesana ho ny filazan'ny exodosy azy toko 17 toko 4 raha nyvoaka ny Egypte ny zanak'Israely de tonga andriamanitra ny tsara izao tontolo zao ny tsara ny Egyptianina saingy rehefa nahita ny ranony zanak'ondry teo amin'ny tolambaravarana ny anjelyny fahafatesana dia tsy niditra izy fa nandalo fotsiny ihany satria nisy ny rany zanak'ondry teo ambaravarana teo amin'ny tolanan'ny zanak'Israely dia natonga aza ny fitsaran'andriamanitra ny Egyptianina de nandalo fotsiny tamin'ny nandalo fotsiny teo amin'ny zanak'Israely ny anjely fa tsy nikasika mihitsy ny lahy matoa rehetra ny zanak'Israely hoy ny filazan'ny boky ny Exodosy azy tsy nikasika mihitsy tsy niditra ny anjely ny fahafatesana fa nandalo izy fa namony kosa ny tsara kosa andriamanitra ny Egyptianina rehetra de zay ny dikanyity teny hoe marina sy mahitsy ny fitsaran'andriamanitra le avako malala tsy tokony matahotra ny fitsaran'andriamanitra isika araka ny voalaza teo satria efa misy ny rany Kristy eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny tolam-baravarany fiainantsika ao amin'ny fotsika efa ao anatintsika Jesosy no zany de zao zanak'izao tontolo zao no matahotra ny fitsaran'andriamanitra sy ara ny fitsaran'andriamanitra fa isika kosa de zao no amarinina tao amin'ny Kristy ka manana fanantenana ao anatin'izay mety ho karaza-pahafatesana eto amin'ity zao tontolo zao ty fa ny faharoa avako malala de zao marina sy mahitsy a ny fitsaran'andriamanitra ka mahatratra izao rehetra ny zavaboary koa aza hoy tsika manao hoe indraindray a de mety honeritreretintsika mandrakarivany hoe ny olona rehetra tsy ny olona rehetra fa ny mpanompon'andriamanitra de tsy matahotra ny fitsaran'andriamanitra fa eto kosa nefany de mahatratra ny toe-kareny lay fiarahamonina mihitsy eo le fitsaran'andriamanitra mahatratra ny fambolena ny fiompiana ny toe-karena satria saika miafina ao anatin'io toe-karena io miafina ao anatin'io fiari-karena io koa ny tsirariny ary dia io tsarain'andriamanitra koa lay toe-karena tsirariny lay fitantanana tsy marina ilay zavatra maro samihafa zay ifonosany na mamarina kokoa mifono ilay tsy marina hoy tsika manao hoe eto ambonin'ny tany a de misy zavatra maro isan-karazany a iafenan'ny fahalovana ny toe-karena ny sosialy ny fitsarana ny fandriam-pahalemy zany rehetrany dia ahitana asan'ny tsy fahamarinana avokoa ahitana toetra ratsy avokoa miafina na anatin'izy ireny dia hoy ny bokin'ny apokalipsy manao hoe za reny ko dia ho tsarain'andriamanitra tsy hoe ny mpanompo'andriamanitra ihany no avotan'andriamanitra fa izao reny rafitra apetraky ny fiarahamonina tsy marina rehetra ireny de tsy maintsy horavan'andriamanitra rehefa hitsara andriamanitra de ravan'andriamanitra ireny rafitra hialokalovan'ny faharatsiana rehetra reny rafitra hialokalofan'ny fahalovana rehetra reny dia hiaran'ny fitsaran'andriamanitra tsy ny olona ihany ho tsarain'andriamanitra tsy ny ratsy fanahy ihany no tsarain'andriamanitra tsy ny tsy mino ihany no efa voatsara fa efa voatsara koa na ny rafim-piarahamonina tsy marina azy tahaky ny tsaran'andriamanitra ny fanjakana romanina zay rava tahaky ny tsaran'andriamanitra ny fanjakan'ny babylonianina ireny rafim-piarahamonina sy rafitra maro rafitra miangatra ao anatin'ny fiarahamonina rehetra reny dia tsy maintsy mbola ho tsarain'andriamanitra hoe soron'andriamanitra raha zany afaka malala dia tsy marina ny fitsaran'andriamanitra fa marina sy mahitsy ny fitsaran'andriamanitra de asehon'andriamanitra miariary fa misy ny tsirariny eto ambonin'ny tany ary ho asehon'andriamanitra fa tsinitsinony reny tsirariny reny eo anatrehan'ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra
mampahirytsika zany revako malala ndraindray tsika amin'ny fiainana maha olombelona de mila kivy raviravitanana mihitsy hoe rovin'andriamanitra no tapitra ny ratsy rovin'andriamanitra no ifarana ny ratsy ny tsy fahamarinana am'seho amin'ny endrika maro samihafa de mamaly ny bokyny apokalipsy hoe marina sy mahitsy ny fitsaran'andriamanitra ka izao tsy hoe itsara ny olona ratsy fanahy Andriamanitra fa itsara izay rehetra mifony faharatsiny na zavatra io na rafitra io ka iafenany zany fahalovana izany fa ny fahatelo zao reavako malala marina sy mahitsy ny fitsaran'andriamanitra ka manana ny fotoanany kosa nefa Andriamanitra tsy ny olombelona no tompon'ny fotoana ny fitsaran'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany no ny tompon'ny fotoana sady tompon'ny fitsarana ndraindray tsy mahandry zany fitsarana zany ny olona de mamarina ny tenin'ny tolo malagasy ndray miteny hoe Andriamanitra tsy andron'ny olona de androko ihany fa manana ny fotoana ny Andriamanitra riavana ary izany fotoanan'Andriamanitra zany tsy diso sady tsy tara tsy lasa aloha zany sady tsy tara manana ny fotoanany mihitsy Andriamanitra hoe eto ny fotoana hitsaran'Andriamanitra izao tontolo zao raha mitenitsika hoe mitsara eto Andriamanitra de tsy lay Andriamanitra tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo amin'ny fiafarany zao tontolo zao ihany fa Andriamanitra mitondra isan'andro Andriamanitra ke mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendreny fatatsika zany zay mahandriamanitra azy tsy hoe nahary izao tontolo zao fotsiny Andriamanitra de navelany andeha ho azy io fa nahary izao tontolo zao zay rehetra eo aminy Andriamanitra fatatsika zany ary mitondro zao rehetra zao amin'ny fahefana izy de mitondro zao rehetra zao amin'ny fahefana izy ary dia mitsara isan'andro izao tontolo zao izy zany hoe midikany hoe mitsara eo de manavaka izy mandamina izy eto miteny hoe hito alaina hito aprima hito ravana hito tsangana zay mahandriamanitra azy ao anatin'ny famindram-po sy fitiavana anaovan'Andriamanitra zany fa Andriamanitra ihany ny tompony ny fitsarana izao rehetra zao de mbola mametsika fanantenanay zany reavako malala satria mety mahita ny tsirariny sika dia mietrehitra manao hoe roviny zany no avy ny farany zany de zao reavako malala manana ny fotoanany Andriamanitra manana ny fotoanany Andriamanitra amin'ny fitsarana ny ratsy amin'ny famaranana ny ratsy ny zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty dia ao anatin'izany ara no ampahirezana atsika riavako amin'ny asatsika isan'andro zany no tokony mahatonga atsika mifikitra amin'ny fahamarinana zany no mahatonga atsika mifikitra amin'ny fitiavana zany mahatonga atsika mifikitra amin'ny finoana satria fantatsika fa marina Andriamanitra ary marina Andriamanitra de tsy hanary ny marina Andriamanitra de tsy afoy ny fiangonana ao anatiny zao ataontsika hoe ady sarotra atrehin'ny fiangonana izao mafy ny atrehin'ny fiangonana mafy ny atrehin'ny mpino am'izao andro ankehitriny zao hiarany herisetra isan-karazany de zao riavako malala mahazo matoky ianao fa ny Andriamanitra ao marina mahita ny fahorinao mahita ny zavatra iaretanao ary fantatrao fa tsy ho foana ny fikelezanao aina na amin'ny fanompoana ny tompo na amin'ny fijoroana vavolombelona io na amin'ny fanarahana ny fitiavan'Andriamanitra sy amin'ny fanekena anao ny sitrapon'Andriamanitra mampahery anao azy zao bokyny apokalipsy zao toko fahenina folo andininy fahafito tompo Andriamanitra tsy to marina sy mahitsy ny fitsaranao ary zany marina sy mahitsy zany de ho an'ny mpino de zao famindram-pony dikan'izany ho an'ny mpino ny dikany hoe marina sy mahitsy ny fitsaran'Andriamanitra de famelan-keloka ny dikan'izany ho an'ny mpino ny dikany hoe marina sy mahitsy ny fitsaran'Andriamanitra dia fitiavana sy indra fony hevitra zany noho zany de zao matokony indra fon'Andriamanitra isika matokony fitiavan'Andriamanitra isika ary dia manohitra any ny asa fanompoana manoloana zavatsarotra irena ao aty sy aro isan'andro de matoky fa ny famindram-pon'Andriamanitra eo aminao satria marina sy mahitsy izy Jesosy efa nyteny fa lalana sy fahamarinana ary fiainana noho zany dia eo akaikinao mandrakariva izy mitady-dalana anao ho amin'ny lalana mahitsy ary mampahery anao amin'ny fahamarinany teniny amin'ny alalan'ny fanahiny ivavaka sika tompo misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa Andriamanitra velona ianao no mitondra izao rehetra zao ianao no mitsara zao rehetra zao ary ianao no mandamina zao rehetra zao araka ny fahendrenao de mitalao zay tompo mampahirezanay
atoko fa endry ny andriamanitray endry anao fantatrao ny itondrananay ary indra fonao no manamarina anay ny etraketraka zao tontolo zao de misy farany ny ratsy dia misy farany fa ny tsara zay ao aminao andriamanitra no maharitra mandrakizay de ampahareo zay tompo anina faharetana amin'ny fanarahana anao ampahareo zay atoko fa fantatrao ny ataonao amin'ny fitondranany fiainanay ampahareo zay iankina aminao mandrakariva fa ny fitsaranao andriamanitra dia fifaliana ao anay ary fanasitranana ao anay ny fitsaranao tsy fanameloana ny mpino ny mahamaika anao fa ny fanamarinana anay eo am' Jesosy zanakao koa de mampahirezanay tompo ahatoky ny fitiavanao ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao de ao ka ho hitanay fa mariny ianao mamindra fo ianao mahitsy ianao tsara ianao de vavak'izay ao an'ny tanindrazanay tompo metezana marina ny tanindrazanay meteza hanadio ny tanindrazanay am' rahany Jesosy zanakao avelao eloka ny tanindrazanay tompo avelao eloka amin'ny fitavozavizahana amin'ny tsy fahamarinana isan-karazany de ampahirezo ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny fijoana voavolombelon'ny fahamarinana anjaka ny tokantrano tsiraray avy eny ny fitiavanao Jesosy amin'izao karemy izao de amarino zay tompo ary ampanjakao anatin'ny tokantranonay sy ny fonay ny fitiavanao fandriamanitra marina ianao mpamindra fo ianao tsara sy mahitsy ianao amin'ananao Jesosy amen